Andambola jerentsika eo amin'ny perikopandroany any Lioka toko voalohany ny andininy 7:30. Lioka toko voalohany ny andininy 7:30 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Ry havana, Andriamanitra mahatoky ilay Andriamantsika ary mahatoky ny teny rehetra izay ataony. Ndotsika mbola hidera ilay Andriamantsika, tena mendrika azy ny fiderana. Tompo, tsy mitsahatra midera anao zahay, mankalaza anao zahay. Fa Andriamanitra mahatoky anao ary mahatoky ny teninao. Efa nilaza ianao Tompo fa hanome anay mpamonjy. Dia efa natolotra ao Jesosy Kristy tonga nofo ary maty hamonjy anay amin'ny fahotana. Misaotra anao zahay. Fampianaro izay anaiky fa ny teny rehetra izay ataonao dia tsy maintsy ho tanteraka. Ka raha miteny ianao hoe tsy maintsy ho levona izao rehetra izao, dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Dia tahiry izahay tsy ho variana amin'izay rehaka izao tontolo izao, fa hivelona sy hankatoa ilay teninao tsy ho levona mandrakizay. Raha miteny ianao fa ety amin'izao tontolo izao no misy fahoriana, tsy maintsy ho tanteraka izany, ary tena mety ao anatin'izany ary ny fiainanay ankehitriny. Fa tario izahay mba tsy ho kivy, ampaherezo sy vokiso amin'ny teninao. Ary io efa nantenana izahay fa ianao efa naharesy izao tontolo izao. Efa nantenana izahay ny amin'ny mandrakizay anay fa ianao nefa niteny hoe efa manomana fitoerana ho anay, dia lova tsy ho loha maharitra mandrakizay ho anay. Ampianaro izay tena hiorina amin'ny teninao Tompo, fa tsy hisy izay tsy ho tanteraka ny teninao. Amen. Never
Andriamanitra rehetra mivoninahitra ao amintsika ny fiadanana avy aminy. Amen. Anio alahady fa 17 volana Febroary taona 2024. Alahady fahavalo manaraka ny epifania. Ibanjinantsika ny lohahevitra hoe mitana ny teniny ny tompo. Dia hitsangana ny fiangonana ho ataontsika ny hira faneva 20 taona ny SPADIS. Riavana malala ho amin'ny tompo ho amin'ny fanahinareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Isaotra sy hiteran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fihirana ny salamo. Is
Andeha iaraka iombavaka isika. Ioby ny ianarinao tokoa izay ry Tompo Andriamanitra ay. Lay Tompo tsy manam-paharoa, mpiahy ny fiainanay manontolo, ka hoy izahay hoe mbola noho ny fahasoavanao ihany no nahatoy izao anay. Misaotra ny amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay ankehitriny. Misaotra fa mbola afaka mihaona aminao aty anatin'izao fivoriana masina izao ihany izahay. Misaotra noho ny amin'ireo valim-bavaka izay nomenao anay tsirairay avy. Ary misaotra noho ny fampaherezan'ny fanahy masina izay miasa fatratra sy manafao anay isan'andro isan'andro. Mavangio izay fiangonanao ankehitriny mba ho tena tafaray aminao tanteraka. Ho mandrakizay ny fanjakanao sy ny fahamarinanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny andiny voalohany amin'ny irenan'ny fafany ihany no tanterahantsika. Iaraka fafakatsika. Jesosy, indreto izay ondrikelinao omeo izay fampianarana saza ho anay indray izay ho entinay eo amin'ny fiainana. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarabantsika tanora sy ankizy ihany koa. Dia nangalantsika amin'ny fampianarana ny amin'ny anio dia ny Hebreo toko 1:10. Mora tadidy kely ny tsenjerintsika androany dia Hebreo 1:10. Tadidy fotsiny tsika hoe 1:10 dia 1:10 ihany. Io no andeha angalantsika ny afatra. Efa hitantsika izany dia ho vakiantsika mafy miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nasara aza dia finoana koa ny nandraisan'ny hery anananaka rehefa nitsahajara izy satria nataony fa mahatoky ilay efa nanomeny teny fikasana. Dia le manomboka eo amin'ilay hoe satria nataony io no ataontsika tsenjery anaran'i Jesosy satria nataony fa mahatoky ilay efa nanomeny teny fikasana. Dia averintsika ihany satria nataony fa mahatoky ilay efa nanomeny teny fikasana. Ny teny hoe mahatoky dia tsy mivadika, tsy miovaova. Amin'ny teny frantsay moa zany izy dia hoe fidèle. Ilay Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra mahatoky. Dia afaka manao hikam-pifaliana ny tsirairay hoe Dieu est fidèle. Andriamanitsika dia mahatoky izy. Tantara kely anankiray izay no andeha angalantsika hisintomana lesona avy amin'io. Nisy iray mpianakaviana zay miasa mafy izy, mifoaka vao maraina be izy dia
mbola alina be hatrany ihany koa izy a vao tafody. Tena nandreraka azy io asy io a, kanefa tsy nampaninina azy zany satria namelomana ny ankonany, lasa mpifaliana indray aza ny faharetana izay nataony tao anatiny. Fa sadaikatra ihany ty zanany vavikely nahita ty iray niasa mafy ary. Tena nanontany azy izy dia hoe fa maninona ho ahy dada miasa mafy be foana e, sady tsy mba hita tao trano mihitsy. Dia hoy ny dadany, zao anaka, Andriamanitra dia tena tia be antsika mihitsy, dia fomba nehoany an'izany a, mikarakara be antsika ihany koa izy. Dia za koa tena tia be anareo a, dia karakara be anareo ihany koa. Na ian'izany ty sanany vavy dia hoy izy hoe misaotra dada. Dia taty aorindrina niditra tamin'ny taona 2014 iny tsika moa dia niditra teto ny Covid-19. Dia orinasa izay niasan'ity ranamany ity dia somary sahirana. Dia nanapa-kevitra ny lehibe tao anatin'ny orinasa hoe zao a, avoriana zany mpiasa rehetra. Tsy maintsy manjay fanapa-kevitra fa tsy araka intsony, fa sahirana be ny orinasa, ny atsasany atao amin'ny fiasana dia voatery tsy maintsy mandefa azy ireo. Kepoka ary tena ketraka tanteraka ilay ranamana naheno an'izany. Hay tia ahoana zany, inona indray amelomaka ny tokantrano io a, raha sanatrika zaho anisan'izay atsasan'izay a zay voaraoka zany. Dia nangorohoro be mifanahany, natahotra mafy izy, anisan'izany aho. Tonga ka hatrany an-trano izay hoe endrika malika teo amin'izay. Dia hita ty zanany vavy ty indray zany endrika teo amin'izany. Dia hory indray ty zanany vavy, fa maninona indray ho dada nohatry mitao miasa saina be zany e. Misy zavatra kely fotsiny mampiasa saina ny dada ka fa tsy lasa saina be zany. Fa lasa tampoka ny vavan'ity dadany. Dia hozy izy hoe nahateny izy hoe very asany e dady e. Dia teo izy voataitra, oay zany ve ny teneniko an'ity zanako ity. Dia hozy ilay zanany vavy taminy, dady hoy ny mpampianatra sekoly nahadinay a hoe Jesoa mitahy antsika foana na misy asa na tsy misy ny asa, satria mahatoky izy, satria zana sy ny asa an-tanany sika. Sady dada koa ny teny hoe tia be antsika nge Andriamanitra io e. Namerina ny heriny tao anatin'ny raim-pianakaviana izany tenin'ny zanany izany a, mahatoky koa ilay Andriamanitra inony ary tena tia azy. Inona ny lesona tsoany azy amin'izany ry havana? Ndehantsika hoe hitena n'ireny olona izay tady ketraka, tena n'ireo namantsika, mety zokontsika izany, mety olona eo amin'ny tanàna izany, mety eo amin'ny fiarahamonina izany, hoe ny tompo dia Andriamanitra tsy mivadika izy, Andriamanitra tsy miovaova izy, fa tianao izy dia tianao hatrany. Ho antsika tanora sy ankizy ihany koa, andehantsika haka toetra tahaka an'izay toetran'Andriamanitra izay. Dia Andriamanitra tsy mba mivadibadika e. Dia inona moa dika zany hoe tsy mandaingalainga eo amin'ny fiainana. Dia rehefa maheno zany tsika hoe Hebreo 1:10, dia inona no ao an-tsaina voalohany? Andriamanitra mahatoky. Dia averintsika farany ilay tsenjery farany ilay hoe manomboka eo amin'ny satria, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria nataony fa mahatoky ilay fanan'ny teny fikasana. Amen. Aiza moa nahitantsika an'izany? Hebreo 1:10. Dia hiarika ivavakitsika. Jesosy mahatovy anananay ny toetranao mahatoky, tsy mba mivadibadika, ary ataovy tsaroanay mandrakariva fa Andriamanitra tsy mba mivadika anao, Andriamanitra mahatoky anao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Tsy mitsangantsika fa mijanona mipetraka ihany amin'ny anatanteraka ny hira fangatahana ny fanahy masina.
Andriamanitra Rainay io, Rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy. Masina ianao ary ny teninao dia masina loatra ka manazava ny tontolo-piainanay. Tompo, feno ilay fanahy masina mahery ireo izay voatokana maka izany misesy mba ho mangarahary izay tianao ampitaina. Andriamanitra mahatoky tokoa ianao ka inonay fa handrotsaka ny fanahinao masina ao anatin'ny tsiraray izay mangetaeta fatratra ny voninahitrao mba ho feno fankatoavana fa tsy ho mpaniratsira. Tsaroana ihany koa ny olom-boatendry izay voatokana ampitany hafatrao aminay vahoaka mpiaino. Tario anaiky ny fiasan'ny fanahy masina hatrany izy ka hiteny araka ny fombanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana dia ny baiboly dia manamakiana ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana ho fampatsiahivana ny antom-bavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny Kristianina. Iaraka maka sihan'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny Genesis toko faha 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Nitahy an'i Sara ny Tompo ka nitanterahany taminy tokoa izay nampanantenainy. Dia nitoe jaza i Sara na dia efa antitra aza i Abrahama ary niteraka zazalahy izy tamin'ny fotoana izay efa nambaran'Andriamanitra taminy. Nataony Abrahama hoe Itsiaka ny anaran'ilay zazalahy nateraka Sara ho azy. Noforany Abrahama Itsiaka zanany lahy rehefa feno 7 andro arak'izay efa nandidian'Andriamanitra azy. Ary efa feno 100 taona i Abrahama tamin'ny nahaterahany Itsiaka zanany lahy dia nilaza i Sara hoe nanao izay nampiomehy ahy Andriamanitra ary izay rehetra nandremy momba ny Itsiaka dia omey miaraka amiko. Ary hoy koa izy hoe iza moa no afaka ilaza amin'ny Abrahama fa ampinoany zaza i Sara kanjo niteraka zazalahy ho azy tamin'ny fahanterany ao. Rehefa lehibe ny zaza dia ny Sara inono koa nanao fanasana lehibe Abrahama noho izany. Hotoizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filaza tsara araka ny Lioka toko voalohany 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistilo an'i Hebreo toko faha 12 1:30 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa hoy Maria tamin'ny anjely, anao ahoana ary no hatanterahany izany? Fa izaho manko Virginy. Dia mivaliany anjely hoe ho tonga eo aminao ny fanahy masina ka ny heriny avy indrindra narina anao. Noho izany ilay masina teraka ao dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta havanao efa mitoe jaza koa. Na iny izy antitra iny aza rehefa bevoka enim-bolana izao ilay natao hoe momba. Fa tsy misy zavatra tsy ho vitan'Andriamanitra. Tamin'izay dia hoy Maria, ity aho mpanompo vavin'ny Tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. Finoana no nahazony Abrahama hery hananana anaka, na dia efa anti-dahibe aza izy ary na dia vehivavy momba aza i Sara vadiny, satria azony Abrahama antoka fa mahatoky Andriamanitra nanao ny fampanantenana. Olona efa namany maty any Abrahama, nefa dia avy amin'izany lehilahy anankiray izany no ny aviany taranaka maro toy ny kintana eny habakabaka sy toy ny fasika tsy tambohisana eny amoron-dranomasina. Amen. Amen.
mipetraka ianareo. Mivavakantsika ry havana. Isaorinay ianao ry fanahy masina noho ny amin'ny teny, noho ny amin'ny tolotsaina izay omenao anay tsirairay avy-ankehitriny. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Dia mbola ampitomboana aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia ny Hebreo 1:12 no angalantsika ny hafatra. Raha ianareo ny fivakin'ny mpanompony teo dia nataony hoe Abrahama ilay 1:12 io fa tsy Sara. Fa ndehantsika anakaiky kokoa ilay teny fototra dia amin'ilay manakaiky amin'ilay teny protestanta izay efa mahazatra antsika ilay izy dia vakiantsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nasara aza dia finoana koa ny nandraisan'ny hery hanananaka rehefa nitsahajary izy satria nataony fa mahatoky ilay fananome teny fikasana. Amen. Teo aloha teo tsika ry havana nandritra n'ity volana ity dia nandinika hoe Andriamanitra mitana ny teniny, Andriamanitra tsy mba mivadika. Fa ndia kosa tsika hijery hoe ahoana ny fiantraikany izany toetra n'Andriamanitra zany any amin'ny olona izay antefany ilay teny tsy mivadika. Dia mahafinaritra indrindra ny ambaran'ny soratra masina fa atao amin'ity Hebreo 1:12 ity aova mba hoe avoatra zany hoe finoan'ilay vehivavy anankiray izay. Dia finoany izy finoany Sara. Hatrizay dia tahakiny tao ambadika Abrahama hatrany izy fa hoe Abrahama ilay rainy mino, rainy maro, zany hatrany no hitan'ny olona fa ilay vadiny dia tahakina tao ambadika tao. Fa ndeha hijerentsika akaiky ny finoany ity mpanompo vavin'Andriamanitra ity. Raha jerena ry havana ny any amin'ny Genesis 12:12 any dia nahitantsika fa ity mpanompo vavin'Andriamanitra ity dia tsy nino izy rehefa niteny Jehovah Andriamanitra, rehefa niteny ilay anjelin'Andriamanitra hoe hanananaka ane ianao e. Dia vakiantsika nge zany hoe Genesis 12:12 kaikay kely ao. Rehefa hitantsika zany dia ndeo vakina aminaran'i Jesosy manao hoe ary Sara dia niome anakapo ka nanao hoe mbola ana fifaliana ihany aho raha tranitranitra toy izao sady efa antitra koa hitompoko lahy. Manontany tena zany izy fa niome an'ilay tenin'Andriamanitra izy tamin'ny fotoana io. Fa ohatry ny hoe Sara foana nitsatra antsika fa i Abrahama koa ilay atao hoe rain'ny mpino koa range mba tratra ihany izy e. Genesis 7:17 nijerentsika amin'ny anaran'i Jesosy eo ambadika kely eo 7:17 dia niany koa ka Abrahama ary nitsika dia nanao ankapo hoe hiteraka ihany va aho izay efa 100 taona ary hiteraka va Sara izay efa 90 taona. Ilay eo amin'ny 7:17 hoe nitsika dia mitovy dika tena amin'ny teny fototra ihany io hoe niome anakapo. Sy inona dikany amin'ny teny Hebreo dia hoe Isaka. Zay nahatonga an'Andriamanitra nanao hoe rehefa hiteraka nareo any aorian'io 7:17 io dia efa nataony Jehovah Andriamanitra hoe fiteraka nareo ataovy hoe Isaka ny anarany mba hatsiarovan'ny olona fa hoe ay ve omezanareo any ny teniko indraindray. Niome izy ireo satria efa antitra. Na izy Abrahama koa aza dia tratra an'izany fa tsy hoe Sara rery ihany. Tahaka ny hoe mandeha ho azy ihany zany raha ny fomba fisainan'olombelona satria efa nitsahajajana izy efa 90 taona ny Sara tena n'io zavatra io e. Mety hoe hatrizay izy mivady reto efa tena natao daholo ny fomba rehetrarehetra hoe Abrahama andao indray aloha andramany tonga dia tsy hay moa zany tamin'izany hoe mety misy ve efa nanisa andro ve zareo tonga dia ilay 14e jour mihitsy nataontsika azy fa ny maro moa tamin'izany ny eritreritra teo amin'ny fiarahamonina hoe mombo Sara ary na zareo tenany aza dia efa nisaina zany hoe tena momba ihany koa Sara ty. Izay asia ao ny Sara ry havana
sy asehoan'i Abrahama dia fanehoana ny ankamaroan'ny finoan'ny olombelona ary finoan'ny kristianina ihany koa miome isika manoloana ny fahitana ny zava-misy sy ny zavatra izay atrehantsika isan'andro. Miome isika manoloana teny fikasahan'Andriamanitra hoe aiza zany ve dia ho tanteraka tany mena ve ho irehatra raha niriniry koa ny akoa zany ve dia ho tanteraka. Taloha nanaiky any izy ireo nefa tamin'ny niantsony Andriamanitra ny Abrahama hoe mialay ianao ny amin'ny tany izay anendreko anao dia tany tany orina ka tany Kanana. Nanaiky any izy tamin'izany niny an'Andriamanitra any izy tamin'izany fa tamin'ity toerana anankiray ity fotoana anankiray ity dia inona ny zavatra nitranga nomerany zareo ilay teny fikasana an'Andriamanitra. Matetika isika olombelona dia tratra tahaka ny Adama tahaka ny Abrahama sy Sara ity koa. Fa zao ry havana ny afatra izay omeny Tompo Andriamanitra ho antsika mihoatra lavitra izay mety ho fitahiana andraindraintsika ny fahalalana ny toetran'Andriamanitra. Mihoatra lavitra izay mety ho fitahiana andraindraintsika ny fahalalana ny toetran'Andriamanitra. Dia hiteny Tompo Andriamanitra Abrahama Sara ny fitahiana voalohany izay tiako anananareo anie dia ny fahalalana ay ko raha hanome zanaka aho raha tsy hanome zanaka aho ny eriko dia fantatrareo fa Andriamanitra mahatoky aho, Andriamanitra fidèle aho, izay no tiako hanananareo fa rehefa nananareo zany dia ninona ankoatrany hoe fangatahana zanaka fotsiny dia afaka omeko anareo zany. Tsika ry havana misy fotoana hoe ty riko mihitsy Tompo ta io ty zavatra ray ty raisitsika ohatra hoe resaka aretina sitrano Jesosy sitrano a Tompo tsy misy maharatsy an'izany ry havana ary tena angatahany Tompo atsika hoe mangatazanao fa tsy any aloha ny tetavin'Andriamanitra anao hoe anasitrana an'io fa inona nangatahany Tompo voalohany aminao dia fahalalana azy hoe Andriamanitra fidèle, Andriamanitra mahatoky, ilay Tompo Andriamanitra izay ivavahanao. Ny sedra izay lalovana dia fampianaran'Andriamanitra ny toetrany. Ny sedra izay lalovantsika tsirairay avy eo amin'ny fiainana dia tadideo ry havana fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampitainao dia momba ny toetran'Andriamanitra. Manoloana antsika eto dia ninona? Andriamanitra mahatoky. Ko raha hanovany zava-misy ny Tompo, raha tsy hanovany zava-misy eo amin'ny fiainanao ny Tompo dia aoka isika anana izay fahalalana izay hoe Andriamanitra izay vavahanao io dia Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra fidèle. Dia rehefa anananao io ry havana izay fahalalana izay hoe ty Andriamanitra ivavahako ty nge dia Andriamanitra mariny, Andriamanitra tsy mba mivadika amin'ny teniny dia miteny aminao aho fa na inona ady izay atrehanao na tahakana ahoana sedram-piainana izay atrehantsika eo amin'ny fiainana. Ary io tsy ho lany io resaka sedram-piainana io eto mivafa misy indray ny forinatsy io efa tena hoe raiky tapisaka amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izay ambany masoandro dia tadideo fa rehefa nananao hoe Andriamanitra mahatoky io moranao miatrika an'izany. Ary indrindrandrindra rehefa avy ilay andro anankiray ka tonga raha fahafatesana ampifaliana ry havana ny tena hoe hiatrehanao an'izany fahafatesana izany fa tsy antahotra sy norohoro satria nahoana mahatoky ilay Andriamanitra efa niantso antsika tsirairay avy fa hoy izy hoe endrao andeha amboatra fitoerana ho anareo. Zay ry havana tena hoe katsahan'Andriamanitra ho an'izy mivady reto fa tanteraka taminy ane ilay izy ary Hebreo 1:12 io ilay valim-bavaka nandeha aloha ilay fahatokiana rehefa tena hoe niorina tao anatiny ilay fahatokinan'Andriamanitra dia nanananaka ho azy nipoejaza i Sara. Tahaka izany ry havana zavatra tena hoe tsy possible, zavatra tsy ho tanteraka mihitsy raha jeresaka hoe siansa ny atsika sarotra be ny nona zany hoe olona efa 70 taona ve dia mbola hanananaka mety nanam-pinoana izy
fa natao hoe finoana dia le fahatokiana fa andry manitra dia mahatoky fidèle fa rehefa nanatsika izay fahalalàn'izay hoe Andriamanitra ivavahako a dia fidèle tsy resaka fitahiana tokana irery ihany nampanantenan'Andriamanitra ao anao fa teny fikasana manontolo ao anatiny io baiboly io azonao raisina ary azo tsapain-tanana mihitsy ny hoe tahaka ny ohatra hoe zanako sy ny asany tanako dia aoka ao adidika ihany tsy ho tsinjery fotsiny amintsika izany rehefa mipetra ao anatsika ny fahalalana ny tompo Andriamanitra hoe Andriamanitra dia mahatoky dia aka ohatra itsika ry havana ny toetra n'olona izay tena hoe nanana an'izay fahalalana an'Andriamanitra zay hoe Andriamanitra mahatoky ka ninina izay sedram-piainana lolovany eo dia tsy ahoaka izany tsy matahotra aho dia ny tantaran'ny Sadraka Mesaka Abednego anan'i Daniel toko 7 andin'ny 9 ka hatramin'ny 10 izao ilay tantara tamin'izay fotoana izay nataona andohalika avokoa teo anatrehany Andriamanitra izay Nebokadnezara ny mponina rehetra teo fa izy telo lareto tsy nanaiky ny andohalika dia ny vakiako manomboka ny 9 amina ranjeso manao hoe dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara tsy misy antony tokony hamalinay anao akory ny amin'izany zavatra izany endro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonja anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ary na dia izany ary na dia tsy izany aza aoko fantatra ao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena izay efa natsanganao dia tsy hivafahanay zao ry havana ateraky ny resaka hoe fahalalana an'Andriamanitra hoe za dia atoky an'Andriamanitra fotsiny ny fitantanan'izay fiainako na misy fitahiana na tsy misy fitahiana izany no tena finoana dia tavin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy le finoana izay tsy hoe misy intérêt ao andeha hivavaka satria misy tombotsoako manokana amin'ny fivavahako mety hoe izay ny antony nivavahanao tamin'ny voalohany fa ankehitriny ny tompo Andriamanitra dia mangataka aminao andeha hiditra ny fiarahana lalindalina kokoa miaraka an'i Jesosy Kristy tompo fa na misy fitahiana na tsy misy fitahiana dia izany ataovy rakitra soa anao dia tahaka ny Abrahama tamin'izany fotoana izany ao ny teny fikasana marobe fa ny tena rakitra soa any Abrahama dia Jehovah Andriamanitra fa ahoana nahazoantsika izany rakitra soa izany dia ny fananantsika ny fahalalana ataovy raiky tapisaka asoraty ao am-pontsika hoe Dieu est fidèle tsy mivadika tompo Andriamanitra io divo Andriamanitra izay vafahanao izay andohalehanao isan'andro io marina tompo Andriamanitra io ary ninina izay tenenina ao anaty baiboly dia marina izany fa zao ihany koa nateraka izany hoe Andriamanitra mahatoky izany Andriamanitra tompona ndraikitra amin'izay zavatra nyteneniny rehetra ao anatin'ny baiboly io fa io nefa tsika dia mila mitandrina fa Andriamanitra zany tsy responsable tsy tompona ndraikitra izy amin'izay zavatra tsy nitenenina fa izay zavatra teneniny ihany no tanterahany dia ao anatin'izay ry havana manasa antsika ihany mazotoa mamaky ny baiboly teny fiainana io ilaina fa izay nge no mahatonga n'ilay fiangonana sandriny tena hoe diso izy forceny Andriamanitra teriany fotriny Andriamanitra ty olo ty atsanganao amin'ny maty fa nga Jesosy ny tenanao hoe atsanganao amin'ny maty olona io manery an'Andriamanitra fa ny olona ry havana rehefa tena hoe manana izay fahatokiana an'Andriamanitra izay mazoto mamaky baiboly izy ary izay teny voavakiny ao dia raisiny izany marina eo amin'ny fiainana ary eo ihany koa ny famakiana baiboly fa manasana reo ihany koa azoto iainy ny tenin'Andriamanitra satria ren'ilay manorina dia fahatokiana amin'Andriamanitra entinao hiatrika ny ady-piainana andavanandro dia jerentsika manokana ry havana ilay teny hoe mahatoky ny hoe mahatoky rehefa tena jerena indray ny teny grika teny fototra izy io dia hoe pistis na hoe finoana ihany koa izany dia eo amin'ilay Hebreo 1:10 dia averisika indraingy vakina aminaran'i Jesosy ary nasaraza dia finoana koa no nandraisan'ny hery anananaka rehefa nitsahatra azy izy satria nataony fa mahatoky
antsika eo nataony fa mahatoky le hoe nataony de misy resaka hoe fanapahan-kevitra ao ambadika izany fanapahan-kevitra ny ino izy taloha izy ny hoe ny omela teny fikasana dia ny memezany tokoa fa rehefa teny hoe nanariny tompo Andriamanitra izy dia tonga ahoana nataony fa mahatoka ny raisiny lasa finoana le tenin'Andriamanitra mbona manambara trany ihany koa zany le finoana sika olombelona dia isika ndia tamintsika voalohany tsy tonga dia hoe nino avokoa hoe za vao teraka tonga dia Jehovah Andriamanitra tomboko sy Andriamanitra fa nisy mety nanaovana tafika masontsika mety tamin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa dia tonga nintsika enina amin'izao koa ohatra nefa mbola misy ihany ny olona izay tsy tonga amin'ny finoana io fa zao ry havana amin'ny alalan'io teny io dia miteny aminao ny tompo Andriamanitra hoe miverena fa na tsy nino azy ianao tamin'ny voalohany rehefa nandray ny teniny ka nino dia ho raisina fahamarinana ho anao ny finoana izay anananao raisina fahamarinana ho anao ny finoana izay anananao dia nohony io finoana ny Jehovah Andriamanitra ao ny satria izany namarinan'Andriamanitra any Abrahama dia ilay finoana ilay hoe arahako tsy misy fepetra izay tenin'Andriamanitra izay dia ho marina eo anatrihan'Andriamanitra ve ianao ry havana malala mino an Jesosy Kristy dia vonjena ianao inona natao hoe mino an Jesosy Kristy torina matetika izany ambara mandrakariva izany fa indraindray nefa tsy takantsika hoe ahoana ary zany mino an Jesosy zany dia zao ry havana zany hoe mino an Jesosy zany miantehatra tanteraka an'io Jesosy io miova Andriamanitra ianao manomboka zao taloha mety ny tenanao ny Andriamanitra ao taloha mety zavatra hafa ny Andriamanitra ao mety ny tenanao mihitsy zany hoe Andriamanitra zany fa ankehitriny rehefa tena hoe mino an Jesosy zany dia Jesosy no atao evon'ny fiainantsika Jesosy no atao lasa Andriamanitra eo amin'ny fiainana ry havana ary indrindrandrindra miova hery ianteherana iza ny tena hery ianteheranao eo amin'ny fiainana fa raha atao hoe meno an Jesosy ry havana dia Jesosy rery ihany ny ianteheranao eo amin'ny fiainana raha fitenin'izay afatr'izay ry havana dia Andriamanitra mahatoky afaka manao hikapifaliana ianao Dieu est fidèle ninona izay zavatra trehanao dia mandeha amin'ny fatokisana satria ho ianao hoe tsy mifatoky tompo Andriamanitra io ninona izay zavatra trehako fa marina ampiko ny teniny rehetra fa na tsy hitahy azy izy ankehitriny tahaka ny sadraka misaka Abednego dia mbola hijanona mahatoky koa satria efa lasa azoko ilay toetrany tompo Andriamanitra ary manaraka an'izay dia ny mitarika antsika amin'ny finoana ilay toetran'Andriamanitra mahatoky io fa rehefa mino ianao dia Jesosy ninonao ary rehefa Jesosy ninonao dia Jesosy ny lasa evon'ny fiainanao ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra fa ho antsika tsirairay kosa santeny zany amen. Jesosy teo amin'ny fiainanay izay dia nisy Isaka mandrakariva izany hoe ny omeny teninao tsy nino izay teny izay nolazainao kanefa hay ny teny izay nomenao anay teo dia mitarika anay alala ilay toetranao fa Andriamanitra mahatoky anao tompo tsy nanana anay izany fahalalana izany ka hifonanay teo anatrehanao
ao ihany koa tompo ny amin'ny hoe finonanao Jesosy dia zavatra hafa ny eny matetika no atao naivo ny fiainana indraindray dia izahay ihany zany indraindray zany Jesosy dia zavatra hafa fa ankehitriny kosa Jesosy dia hifonanay aminao zany toetra zany fa dia hiverina tanteraka aminao zay dia ny fototra ao aminao ka mba ianoy ny fifonana mangina sy nataonay tsirairay avy tany nataonay tanam-ponay fa mino zay fa miainy zany fifonana zany ianao ankehitriny. Misaotra tompo, misaotra ny amin'ny famelan-kelika izay nomenao anay tsirairay avy fa ianao nefa niteny fa mahatoky sy marina ianao ka manadio anay tsy fahamarinana rehetra amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Ho antsika izay miaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andre ny teny somahafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny tompo satria nino anatry ianao ka nanetry tena teo anatriako izao efa niaino. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Alleluia. Amen. Ambarany anaran'ny tompo fa voavelan'ny elokareo noho ny anara masina midy arany anarany. Ho antsika izay voavela elika dia andeha ambarantsika ampahebe maso ny finoantsika araka ny fanakam-pinoana laharana 4. Manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Joana mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaitra amin'ny fahotany izao tontolo izao, izay araka ny tenin'ny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataon'ny Natanaely hoe Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely, sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe ny tena nainina andre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao,
sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tomboka sy Andriamanitra. Amen. Thank you.
Manasanao ry havana mbola hiaraka eo mibavaka. Ry Jesosy Kristy tomponay, isaorinay ianao ny amin'ny teninao teo marina, tena marina ianao tompo, ary faly izay fa izany tokoa ny Andriamanitra izay andohalian'ny lohalikay. Izany ilay Andriamanitra izay atsoinay mandrakariva fa Andriamanitra mahatoky. Inonay tompo fa mahatoky ianao amin'ny teny rehetra izay fanoteneninao taminay, fa izahay indraindray no mania sieny, indraindray izahay ny tsy mino fa mangataka fo tompo, tena hoe atoky anao mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Mangataka ihany koa izay toetranao izany mba hanananay, mba olona mahatoky ihany koa eo amin'ny fiainana. Ary indrindrandrindra Jesosy dia mangataka aminao ihany koa izay finoana marina izay tahaka nananandry ry Abrahama fahiny, dia finoana izay anamarina anao nay tsirairay avy. Fa isaoranay ianao ny amin'ny Jesosy Kristy izay mitondra ny helika rehetra ho fanamarinanay. Dia mangataka aminao izay Jesosy mba tena hoe manana fo tena hoe hiantehatra amin'ny Jesosy, mba tsy atao fara vahaolana mandrakariva Jesosy, fa vao misy zavatra hatrehana dia Jesosy no antsoina voalohany. Dia mivavaka ihany koa izay Jesosy mba hanananay mpitandrina. Fa hitanao zao fa mbola mpitandrina delegeny eto dia mba tolory mpitandrina izay Jesosy, ary mpitandrina mahatoky ho an'ny isotry fitiavana. Mpitandrina izay hoe atateraka sy ahikolokolo ny fitazaim-panahy rehetrarehetra ato amin'ny isotry fitiavana. Apetraka aminao izany tompo, manana olona marobe ianao, fa inonay fa any efa misy izay nikasainao, dia atoky ianao izay amin'izany fanendreny izany. Tsy rorosaina intsony izay fa olona inonay tokoa fa afaka miara-dalana aminay, afaka mifampitaizanay tsara no omenao anay. Izay izay tonga eto koa Jesosy dia manana ny faniriana, ny etaetana tsirairay avy, ka mba ianao ny vavaka mangina izay asandatra ankehitriny. Misaotra tompo, ankasitrahana sahady ny valim-bavaka izay efa nomenao anay satria mahatoky tokoa ianao. Dia ny vavakay dia ataonay anaranao Jesosy, ary akambanay amin'ilay vavaka izay efa nampianarinao anay manao hoe Rainay izay an-danitra, ho masinga ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ny tia-tany taky ny an-danitra. Moena ny anasaza anay ary mamelany helikay taky namelany izay midika taminay, aza mitondra anay amin'ny fahakam-panahy, fa manafahany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Marana fotoantsika ry havana ankehitriny ka nandeha ny voaloha amina ny valam-be-telonjato no tanterahantsika mialohan'ny tsodrano. Oh
laiso amin'ny finoana riavana nitsotra masina izay atolotra ho anareo fa ho tanteraka tokoa ny izany. Amin'ny anaran'ny Tompo hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavana aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavana aminao anie Jehovah ka nome anao fiadanana. Amen. Hipetraka ianareo mifavaka mangina. Ho an'Andriamanitra velona mahatoky irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.